Fifaliana indray no miara-banantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indro ary misy fampahirizana fo izay entina amintsika amin'izao fotoana izao. Avy hatrany dia ovakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Lioka toko voalohany. Lioka toko 20 azafady. Andiny voalohany kasikany amin'ny vavaka. Jesosy no nilaza an'ity teny ity, Lioka toko 20 andiny voalohany. Ary Jesosy milaza fanoharana taminy noho izany, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka. Raha izany tenin' Jesosy izany ny dinihana dia hita ohatran'ny hoe misy teny somary manaitra ao manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka. Toy ny hoe tsy mety raha tsy misakafo ny olona, tsy mety raha tsy matory satria ilain'ny fahasalamana zany, tsy mety raha tsy mianatra ho an'ny ankizy, tsy mety ny ankizy sy ny tanora tsy mety raha tsy mianatra, ny olon-dehibe tsy mety raha tsy miasa mitady vola. Izao fiainana izao tsy vita moramora fa mila miasa, mila mitady vola, dia tsy mety mihitsy zany hoe mipetrapetraka fotsiny zany fa tsy maintsy mitady vola. Dia tahaka izany koa zany mivavaka. Tsy mety ho Jesosy raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka. Dia tsy vitany hoe mivavaka fotsiny fa mila tena matsapa mihitsy zany ianao hoe miatra amin'ny ainao ilay izy reraka. Matoa misy ny faharerana dia nisy fiaretana tao, nisy fiforetana tao, nisy fikirizana tao, fa ny olona tsy mikiry, tsy miezaka mety tsy reraka zany, fa matoa zany misy ny faharerana dia tsy maintsy misy fiaretana sy fikirizana be tao. Zany amin'ny zavatra takian' Jesosy amintsika hoe tsy maintsy mivavaka isika, mandra-pahatsapa antsika hoe tena reraka. Move ianao ry havana mba efa nampiatra izany teo amin'ny fiainanao. Tsy tokony atao ambanin-javatra mihitsy ny vavaka zany, na hoe ho ambikambin-javatra, fa raha mpianatra ianao dia ataovy anaty emploi du temps-nao tahaka izay fandaharan'ny taranja any an-tsekoly ny vavaka. Ataovy ao anaty emploi du temps-nao mihitsy hoe eto mianatra, eto mivavaka. Raha mpiasa ianao, ny asa ianao any ampiasana tsy azo avela, be ny asa tsy azo avela fa tsy maintsy atao, dia ataovy tahaka izany koa hoe aiza koa ny fotoana ivavahako fa tsy mety mihitsy raha tsy mivavaka. Ny tian' Jesosy lazaina zany eto dia hoe ataovy loha laharana mandrakariva ao anaty programanao ny vavaka, fa aza atao ambanimbani-javatra na hoe atao zavatra kitoto fotsiny hoe zara fa efa ambikambim-potoana zany e. Tsy mety zany zay hoe efa ambikambim-potoana efa tsy dia misimisy atao zay vao hoe hivavaka, fa mila miaritra mihitsy zany tsika raha izay ny takian' Jesosy amintsika zany e. Ary mandrakariva io fa tsy hoe ndray andro na ndroa andro na ray volana, fa mandritra ny androm-piainantsika omeny antsika iainana ety zany, dia ataovy accéléré ao anatin'ny fiainanao mihitsy ny fiainam-bavaka. Amafisin'ny Paoly zany eo amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 andiny 17 dia hoy Paoly manao hoe mivavah ka aza mitsahatra. Mivavah ho izy ka aza mitsahatra. Mitovitovy ihany ilay famporisihana izay ataon'ny Paoly sy ataon'i Jesosy hoe mivavah ka aza mitsahatra. Raha zany hoe teny hoe aza mitsahatra izany no velabelarina, dia angamba dia tena hoe isaky ny 2 minitra, isaky ny 2 segondra dia mivavaka foana satria tsy mitsahatra mihitsy. Kanefa noho ny fahateren'ny fotoana dia mety tsy ho vitantsika ilay hoe tsy mitsahatra, fa izao any anatin'ny fotsika ihany nefa afaka ataontsika ilay hoe mivavaka tsy mitsahatra. Eny ambony bus ianao dia afaka mivavaka, any amin'ny toeram-piasanao any ianao dia afaka mivavaka ao anatin'ny tsy voatery hoe teniteny be na hoe any am-piangonana foana vao mivavaka, fa izao mba ahafahantsika mankatola tenin'Andriamanitra zany dia n'aiza misy anao dia aoka hivavaka mangina ao anatin'ny fonao foana ianao, tsy hitsahatra. Aza vela izy zavatra hafa hibahana mihitsy ao anatin'ny fonao ao, fa izao feno hivavaka foana ao anatin'ny saina. Aza vela izy zavatra andoton'ny sainao fa feno hivavaka, zay ilay hoe tsy mitsahatra, feno vavaka zany.
ny androm-piainanao rehetra tsy voatery hoe mandohalika akory fa tsara raha misy fotoana ahafahanao mandohalika occasion na toerana ahafahanao mandohalika tsara zany, ahafahanao miteny mandoatra ny eo am-ponao mihitsy tsara zany, fa amin'ny fotoana tsy ahafahana manao izany dia tsy hoe hitsahatra akory fa zao aoka hivavaka foana ianao anatin'ny fonao ao anatin'ny sainao. Misy ilay fiteny hoe mitoetra mifana mivavaka, afaka mitoetra mifana mivavaka isika ao anatin'ny fotsika, ao anatin'ny saintsika ao. Ka izany ry havana nitakina amintsika tsy hoe olombelona akory nitahaka izany fa Jesosy ny tenin'Andriamanitra mihitsy no mampirisika atsika anao izany. Dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe fanahoana isika ny tokony hivavaka mandrakariva, fanahoana, inona no antony? Dia hoy ny Efesianina 4:9-12 mamaly izay. Efesianina 4:9-12. Miasa ny devoly amin'ny ora rehetra, ny devoly tsy mba matory fa miasa eto amin'ity tany ity, mampiasa olona izy, mampiasa fomba marobe izy animbana fiainan'olona, mamafy aretina izy, izany rehetrarehetra izany dia asan'ilay ratsy avokoa. Ary izany no hitolomantsika izany, tsy mitolo amin'ny famandray isika, izy io dia fanahy tsy hita maso. Ary tsika tsy afaka ampiasa fitaovam-piadiana ohatra ny hoe basy na lefina na antsy na ino, tsy haiko hoe inona ny fitaovam-piadiana mety eritreretintsika hoe ho ampiasaina iadiana amin'ny devoly, fa izao ihany ry havana, trotra ihany dia ny vavaka. Io ihany ny fitaovam-piadiana mahery vaika entintsika miady amin'izany hery ratsy, mpanjaka ny fahamaizina ary mpanjaka ny faharatsiana na eto amin'ity tany iriry-havantsika ity na eny amin'ny habakabaka. Noho izany dia merezy ianao mivavaka fa tena miasa ny devoly ary tena manapaka olona maro mihitsy izy, mangenja olona maro, mamodika fiainan'olona maro, mitondra aretina eo amin'ny olona maro. Inona moa ny andresentsika izany? Tsy ny herin'ny tenantsika akory, na ny fahalalasika ny ratovina tany am-pianarana, na ny fahaizantsika, fa zao mivavaka ihany no entintsika miady amin'izany. Fa raha feno vavaka isika dia tsy ho azo ny devoly kikitiana mihitsy ny fiainantsika, tsy hisy hirika ahafahan'ny devoly mety hiditra anelingelan'ny fiainantsika mihitsy. Ka io zany ny fitaovam-piadiana tokony ananantsika amin'izao andro ratsy iainantsika izao. Mereza mivavaka, atao feno vavaka foana ny fiainanao, aoka ho feno vavaka ao anatin'ny fonao, aoka ho feno vavaka ao anatin'ny sainao, aoka ianao iaina amin'ny fiainam-bavaka, tsy mitsahatra mihitsy zany naiza dia ho hitanao fa tsy ahita hirika hidirana eo amin'ny fiainanao mihitsy ny devoly. Ny Timoty 1:4 koa dia milaza manao hoe fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro ao aoriana dia hiala amin'ny finoana ny sasany manaiky fanamamitaka sy fampianaran'ny devoly. Izay koa zany mahatonga antsika tokony hivavaka, satria hoy ny voalaza eto hoe ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro ao aoriana dia hiala amin'ny finoana ny sasany. Tsy hino an'Andriamanitra intsony ny olona, ary anaiky rehefa tsy mino an'Andriamanitra izy dia mazava ho azy fa manaiky ny devoly zany, raha izay na azo ilazana azy hoe manaiky fanamamitaka sy fampianaran'ny devoly. Anisan'ny zavatra tena mampatahotra zany hoe tsy mino an'Andriamanitra izany fa mino ny devoly. Mety misy olona na herin'ny vavaka izy teo aloha, fa rehefa nandeha ny fotoana dia adino ilay fiainam-bavaka noho ny amin'ny mety hoe variana mirendrarendran'izao fiainana izao, tsy niambana dia very ilay fiainam-bavaka, dia manomboka eo ilay olona dia lasa tsy mino an'Andriamanitra intsony, tsy mahafiorina intsony ny finoany. Dia avy amin'izay ny devoly manararoatra mandefa fampianarana maro isan-karazany, fampianarana hafa atao tsy mahasoa ny fanahy. Dia izay no mahatonga antsika tokony hiaina amin'ny fiainam-bavaka mandrakariva, mba tsy ho voafitaky ny devoly amin'ny fampianaran-diso maro isan-karazany, mba tsy hiala amin'ny finoana, amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fanompoana an'Andriamanitra.
fa io vavaka io ry havana no anisany mitahiry atsika mba aharitra hatramin'ny farany mandra-piaviny Jesosy eny amin'ny rahalanitra amin'ny fivavahana sy ny fanompona an'Andriamanitra noho izany izay efa anananao hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe tano mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satro-poninahitra ao raha mba efa navita lalana lavitra tamin'izao fanompona an'Andriamanitra izao any ianao kanefa sanatria amin'izao andro aty aoriana andro farany izao ny hiala amin'ny fiainam-bavaka dia sanatria hiverin-dalana dia mampalahelo ny mety ho fihafarana fa izao azony tsara ny tohizy foana ny fiainam-bavaka dia aoka ianao iainao anatin'ny vavaka mandrakariva dia hitanao fa ho voatahiry tsara ianao tsy hozongozona mihitsy ianao tsy herikerika mihitsy ianao amin'izao lalan-danitra izao karaha ho avy Jesosy dia mba ho anisan'izay ho any amin'ny fiainana mandrakizay inona ary ny tokony atao raha sanatria nisy toko hoe fahalemena na tsy fitandrimana dia very le fitiavam-bavaka very le fiainam-bavaka dia mangatà amin'ny tompo hoe meo andray tompo le fanany fitiavam-bavaka averenao atao anatiko indray zany fanany fitiavam-bavaka izany mba hiainako amin'ny vavaka mandrakariva ary dia roainy devoly izay efa nanaisitra izany tao anatinao roainy devoly fa ny devoly no nahatonga izany voly no naka ilay fahazarana tsara tao anatinao tao ary dia nisoloany zavatra hafa izany angatao Andriamanitra hanome anao indray amerina anao amin'ilay fitiavana voalohany tia vavaka indray izany no tokony atao raha sanatria ianao ka somary efa niala tao anatin'izany hoe fitiavam-bavaka izany dia ten'Andriamanitra entina ampisaintsainana antsika ilay ao amin'ny Salamo fahatelo amby fitopolo andiny fafito amby roapolo sy favalo amby roapolo novaikitsika izany Salamo fahatelo amby fitopolo andiny fafito amby roapolo sy favalo amby roapolo fa indro very izay lavitra anao ary inganao izay rehetra mitsangajanga mahafoy anao fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsara napetrako tamin'ny tompo Andriamanitra ny fitokisako mba hanambaranao ny asanao rehetra izay zany no zavatra tokony ataontsika hoe ny eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva fa veritsika raha lavitra an'Andriamanitra fa eo no mahatsara atsika ary mety ho aringana koa tsika raha lavitra an'Andriamanitra fa zao mieza foana manakaiky an'Andriamanitra izay ary ny fampahirezana izay nentina tamintsika dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiatanan'i Jesosy Kristy aminao sy ny ankohonanao misaotra
tompo